Zany ra-pamantarana zany no entiko mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy any amin'ny alalan'ity fandarana doria ity. Doria moa anarana ny ramina androna amin'ny fandarana fa maro ny heviny. Fa eto ilay doria ilay alavaina amin'ny hoe domy ny rehetra iainam-pitiavana. Fa fahendrena no izana ifampizarana. Efa 5 taona sy tapany zay no nisian'ity fandarantsika ity. Ary zay rehetra vita dia hitanao amin'ny adresy YouTube fanabeazana doria Manovojery. Isaorantsika Andriamanitra zay nanome tombon'androm-pahavelomana fa atsika mizara ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo mijanaka mampara atombo iaoreno atsarao azamiato na kely na be vitanao dia anjary tsangambato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony amin'ny 3 FM fa atsika misitraka an'izany fandarana zany. Amin'ny lafin'ny teknika zay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny tokantranontsika tsirairay avy any dia namananjaka mavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Manovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana hita fa nahatsara. Ialoavantsika n'ilay zanam-pandarana teny may Valeroa. Le teny Valeroa koa misy teny fanevany. Anareo pondonombo malandy io anareo mieno sy mandefa SMS amiko koa zany. Marambitsy miranga tany ny teranty zanam-pandarana ity. Ambarao ny hitanareo zay matory vokono ndaotsika bionjo fa zaka tao tsy ianara. Fakasitrahana amin'ny fandarana na fanamariana raha misy zay no mibana nyty zanam-pandarana. Fa afako maneho ny fakasitrahako anareo ihany koa dia tononiko anareo zay nandefa SMS taty amiko mba hovaly mifakasitrahana nalefanareo. Joro miara-miandra, velo andranotakatra, Kristian mbala vola, Sendra tsara mandroso, Tina mabibikely, Armand ambovondramanesy, Solofo mahavoky, Andry ambala nomby, Boba amboro malandy, Bera tsakoa manera, Alvisy maro sakoa, Bora abatoara, Setra atany masaja, Mamany velo antany masaka, Rivo mangapaika, Tojo manjary soa, Feno belobaka, Zamantsoa ambalakida, Randria zany Jess ampijoroa laka kikony, Roland Sotema. Zay nareo nandefa n'ilay fakasitrahana dia ombako makasitraka ihany koa mifakasitrahana nareo an'ity fandarana ity. Toy ny mahazatra averintsika tsahivina ilay loha hevitra nataontsika farany teo dia le hoe lalam-pitondran-tena mendrika sy mazava. Fa ity ny laharan-tarobia afahantsika mifandray 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82. Zany hoe anamora hitadinao azy zany dia le 759 eo ampovoany tsy miova fa raha 32 izy 44 dia miafara amin'ny 83, raha 34 izy dia 84 miafara amin'ny 82. Fa le fa SMS dia voaraiko foana e. Mivolaiza mivolan'olo atsika samy zanaka Zagnahary mifankatiava zay mba azoko tamin'ny rafiderana teo iny. Verina tsika tsahivina foy ilay lalam-pitondran-tena mendrika sy mazava zay narahantsika farany teto. Maro ny lalam-pitondran-tena amin'ny fiainana fa ny mendrika sy mazava zay ny fampizarantsika. Io no ezana ifampizarana zany. Tsy tanisany isany atsika. Amin'izao vanim-potoan'ny mpahasahiranana zao dia ilaina ny mifanohana amin'ny fahatsarana, amin'ny fahavelomana, ilaina le mifankatizana. Satria aina tsy ananam-piry ary tsy misy mahavita tena zany amin'ny fiainana fa ny tsy fahalalany maro no mahatonga ny olona manao an'ireny. Ny tena mety amin'ity fiainana ity dia ny mifanantona mba hifanampy, hifanoro sy hifanasoa fa sanatria tsy hifandroba, hifankahala, hifanisy ratsy, hifampilongolongo. Lalam-pitondran-tena mendrika izorana amin'ity taona vaovao 2024 dia lalana tsy azo nizaniza tsy pahina, lalana tsy azo nizaniza lavina, lalana tsy azo nizaniza alavirina ny tsy fanary amin'ny ankasoavana sy ny ankaratsiana satria tondro tokana tsy mahazo ao, azo tokana io tena indrivotra irery zay vitsy lany amin'ny vitsika, mitambeny tsy lany mamba
akanga maro tsy vakiny ambo zany na tonga ny taolo razantsika nakamaminy sy nakamasina an'izany atao hoe firaisakina ary hoentoka homenantsika ho lalam-pitondran-tena mendrika sy mazava mba firy amintsika malagasy mpiray-tanindrazana no mizaran'izany amin'ny taranany zany hoe lalam-pitondran-tena mendrika sy mazava zany satria azadiny fa zay tsara fitondran-tena dia ho finaritra amin'ny fiainany ary zay ratsy fitondran-tena dia ho simba amin'ny fiainana ary zay no natonga n'ilay fomba fiteny manao hoe ny fahadalam-pihetrena ary ny fahendrem-pisondrotana zany tsy teny manovy jery teny ny taolo zany fa nindraminy manovy jery manomboko zao zany izao ho feno aminao ny fananam-panahy sy ny fandalam-pihavanana satria ireo no andry iankinana zany hoe atao hoe lalam-pitondran-tena mendrika sy mazava zany amin'ny fiainana fanao amin'izao voalohan'ny taona na anatin'ity taona volana janoary ity ny mamangiray aman-dreny mbola tsy tara anao raha mbola tsy nahavita mandehana fa fahasoavana ho anao zany sady fanajanana e zany ny fandraisana tsodrano hanasoanao mandritra ny androm-piainanao eny na ianao mpitondra fanjakana io dia tokony ianao an'izany ihany koa amin'ireny ny fandimby asa taminao reny tsodrano ny azonao amin'ireny tsetsatetsa kely rehefa sendra nandalo amin'ilay orinasa ny asako taloha fony mbola niasa zany satria ny tena moa zao efa misotro ronono dia zay zalahy hoe misy fiantsonany le anareo taloha reny iverina iasa dia zay adiso ry zareo allo mangata tsodrano amin'le lasa sao mba misy alahelo le olona lasa amin'le orinasa dia mba ahatsara n'le orinasa ka enao koa toraka zany zay rehetra nidimby asanao tena voninahitra sady fanajana no fakatsodrano zany hoe mba mahatsiaro an'ireny olona reny dia mamangy azy zany tokony atao fotoana andiny tena zao ka samy mijery fitaratra ny toetra ny tsirairay fa ny akamaronany dia ilay manao fiainany kodiara-tsarety foana miodikodina amin'ny firaritso ampiatsaram-belatsia samy hotahin'Andriamanitra azo fahasalamana ahitany sosiny tsara ary mpifankahala mihitsy no mifampirarisa zafady amin'ilay fomba fiteny hita zao fa mifankahala fa dia mody mifampiraro soa anatin'ny fiatsaram-belatsia fa ny tena izy dia ny fahitsiana na le droiture anatin'ny fahamarinana manitsy tena anatin'ny fikatsanany tsara sy ny soa ianao amin'ity fiainana ity ao anatin'izany ny ezaka ny fikirizana fa sanatria tsy fandrasana firaritsoa zay maneso fotsiny azafady tena ialako tsiny raha ohatra ka mahatohina anao ny fijeriko fa iveriko fa mahasoa dia zaraiko ao anatin'ny hamamona ve ianao miraro soa namanao betsaka anie zany betsaka ny manao an'izany firaritsoa tsy mitsahatra mirotsaka nefa ny teo ihany ny teo mitondra kiviana amin'ny fiainana ne zany manovara hitanao fa zay voalazako zay ny tena izy maro nitondra n'ity firenena malagasy ity hatramin'izay fa ohatrany manao dimy anoatra foana mandeha dia miverina dia mandeha ohatrany tsy hitanao hoe manao ahoana fa hafa indrindra amin'ireny ilay voalohany io le baba io le dadilay mba nisy nangata-pitahina tany amin'ny fasany ve reo mpitondra ny fandimby ny akamaroany tady amafany tantarany koa raha ny fahitanay azy ray ny fahaleovan-tena io azadino anie zany no izy koa no tena zokony indrindra dadilay Filibera Tsiranana ialako tsy ny manonona ny anarany fa olomben'ity firenentsika tika nefa ny misy zavatra tsara navelany tsaivo koa atsika rehetra ny afatra antsoratra navelany ho an'ny malagasy manontolo io antsoratra fa tsy hoe ambava nazarany mbola tsy nahiny tsara hoe manahoana mba fomba nentin'ny teny tanatin'ny fitondrana nisy azy zany hita tao anatin'ny boky manga taloha moako nisy boky manga zay vao boky mena
misy ny taranaka amin'ny boky mena de boky mena foana ny ena fa ny taloha boky manga no nysoratany zay nampitondrany loha hevitra hoe fisainana fahatserovana de izao ny fomba nanoratany azy ampahatsoratra ny soratany io resahako naiza misy any akoatrany ray andro any raha mbola misy koa ny fanaiko de ataoko fa hotretrika mandrakariva aho raha mahita ny tanyrazako eny amin'ny lalan'ny fahasambarana ka tsy lay fahasambarana ivelan'Andriamanitra toa ny Sodoma sy Gomora akory fa fahasambarana eo ambany fiarovany Nahary izay ny zavatra iriko ho an'ny Madagasikara ho an'izay maniry an'io boky manga io dia dépôt légal tamin'ny Desambra 4e trimestre izy tamin'ny taona 1.770 numéro de 8065/71 dimampolo taona lasa zay nanoratany dadabe Philbert Tsiranana an'io de hoy zay hoe tsy mendrika ho talaona ve izy na nzany teny feno fahendrena teny feno fitiavan-tanyrazana zay nataony zany fa mba misy mahatsiaro ve ny amo eto tena tsindriko mihitsy mpanetretena amin'ny teny tsy resaka politika ny any Doria faraka ny zavakendreny fandarana Doria de ny amerina ny fahaverezany anitra ny entin-drazana indrindra fa ny fahendrena eo anivon'ny fiarahamonina de ilio fifanoivoizan-kevitra ifanaovako aminareo mpiaino no afana mahatratra ny tanjona ary tsindriko manokana tsy fifandraisany avaram-pianarana sy mivahoaka malagasy ny eto ka fehezy ny fitsipika ny maizina sy mazava zany hoe mandefitra ny maizina rehefa mipoitra ny mazava fa ilay mifameno tsara mifandesy lahatra indrindra ny fisiany tsikera na misy ny fandrosoana tsy mety ary tsy tsara ny maniry sy mijoro amin'ny fototra ny hafa zany mihoatra ny antena satria zay no tonga tsika malagasy tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe volombodina kolany malagasy tsara nefa fara namany foana amin'izay rehetra atao ka atsidika anay reny sao de mba fanandratana azy fitsinjovana azy satria tsodrano zava-mahery amin'ny malagasy de manentana antsika ny hoe mba tsy dio ihany dadabe Tsiranana fa feno tao aminy fitiavan-tanyrazana tsetsatsetsany azy any amin'iny fa ny tena loha hevitra antsika de ny hoe lalam-pitondran-tena mendrika sy mazava eto moa zany dia ny faranantsika amina tantara fohy ny tam'izay lay tantara milliardaire Steve Jobs teraka tamin'ny 24 février 1955 tany à San Francisco de izy moa zany anisany sangany ary nalazany indrindra tamin'izany atao hoe monde des affaires zany raha zao ny fomba fiteniny teny farany zany ty taorina amin'ny fahafatesany satria maty izy tamin'ny 5 octobre 2011 tao Paulo Alto raha ny fijery maro dia tsara amin'ny fiainako satria tafita nefa akoatra ny asako tamin'ny fiainako de kely ny afaliako fa amin'ny ankapobeny ny arena tsisy dikano izy fa ny fahazarany maro ny mitady azy amin'izao aho mitsotra amin'ny fandrinan'ny hôpitaly mamerina ny fiainana zay ny ainako rehetra tsisy dikany ny arena zay azoko ka nitondra tamin'ny fizahozahoana manoloana ny fiainana fiandrasako ny fahafatesako fanenenana azy no hitako maro afaka manakarama olona ianao mitondra fiaranao zany na azahoanao vola tsy afaka manakarama olona ianao misolo anao miaritra ny aretina azo anao tsy afaka manakarama olona ianao misolo ny fahafatesanao ngeza be zany teniny zany ny zavatra noariana rehefa ratoka very de azonao tadiavina fa ny fahavelomana ny fiainana raha very tsy azonao verina intsony na ona ny farim-piainana misy anao am'izao fa rehefa tonga ny fotoana zany hoe midy ny rideau zay mihitsy fomba nentiny nanoratra azy de zay fa izao izy tiavo ny fianakavianao ny vadinao ny namanao tena ataovy tsara ny fifandraisana amin'izy ireo izy ary tiavo amin'ny fo rehefa tena tonga ny fotoana fa ninenana ny anao raha tsy vitanao zay amin'ny fiainanao
rehefa tonga ny fahamatorana amin'ny fiainana ozy izy na famataranandro 3 millions na 30 000 francs de tsapanao fa manome ora mitovy foana toy izany koa ozy izy ny portefeuille na sac à main na valeur na 3 millions io na 30 000 francs ny vola ao anatiny mitovy foana ny sandany zany hoe raha 100 000 ny ampidirinao de 100 000 foana ny eo zafady na io fiara io aza 3 milliards na 60 millions ny lalana na ny elanelana mitovy foana samy tonga am'izay ale raha mandeha avion nao ozy izy na amin'ny premier classe na amin'ny classe économique fa rehefa misy ny fahasimbany avion de miara latsaka foana nareo fa tsy misy avahany volana lohanao zany za maniry ozy raha misy namany ianao na rahalahy na anabavy na mama na papa mahaiza miady hevitra mahaiza miome mahaiza mifandray mahaiza mifampizara fa zay no ahitanao fahasambarana feny ananarako anareo amin'ny fiainana ozy de zao aza taizana amin'ny lalana pahitakarena ny zanakareo fa taizao mba halala amin'ny fahasambarana afaliana aravona am'izay raha tonga amin'ny fotoam-pahalebiazany de mahafantatra ny sandan-javatra izy mahafantatra ny lanjan-javatra izy mahafantatra ny adirin-javatra io le tsony vazaha hoe valeur fa tsy ny vidin-javatra na prix toy izany koa ny Alexandre le Grand époque samihafa ny an'ny Steve Jobs sy Alexandre le Grand fa alohan'ny afatesany Alexandre le Grand koa de zay ny teniny hoe raha misy ny afatesako de tsisy ilaiko milanja ny fatoko raha tsy ro docteur Antsaboa fa maninona arym-panjaka aizany zareo fa tsy tapaizanareo matomaty de ny tanako tsy maintsy avoaka ao anatin'ny vatapaty ahitany olona hoe tsisy zavatra noentiko ary zay rehetra noariko volamena vola fotsy de ararao amin'ny tany mandrapatonga ny fotoana andevenana any amin'ny fasako fa maninona arym-panjaka mba hitsopona an'izay tsy mahalala fa tsisy dikany amiko tsony ny fisiany reny zay ny narahantsika farany teo zava no narahantsika teo fa eto indray tsika miteny hoe mitondra tena fanao ny malemy satria sarotra mitondra tena amarin'ny mpanoratra malaza Alfred de Musset io fomba fiteny io hoe mitondra tena fanao ny malemy satria sarotra ny mitondra tena araka n'ilay fitenin'io mpanoratra malaza io manao hoe mpianadra ihany ny olombelona ozy ka ny fanaintainana no mpampianatra ho azy ary tsy misy olona mahalala ny tenany raha toka tsy mbola nijaly nefa io fijaliana io ny tena andosirany velona an-tany rehetra am'izao azadino fa na Jesoa arany nandalo am'izany atao hoe azo fijaliana zany indrindra fa ianao izy za nahoana no tsy andalo am'izany tokony efa hiomana am'izay tsika misy fomba fiteny malaza zay manao hoe Andriamanitra tsy ometsiny zanahary tsy omepondro fa ny olombelona ny besiasia zany hoe tompona andraikitra am'izay adosoana ataonao ny anao mitankanao olombelona zany mbola manamarina n'ilay loha hevitra tsika teo ihany le hoe mitondra tena fanao ny malemy satria sarotra mitondra tena tranombakotra ohatrany hoe tranombakoka ny vahoaka malagasy ny fomban-drazana ka mahatsara tsika ny fikajiana azy reny indrindra fa ny fanajana azy rehefa tranombako zany hoe musée reny zany zay navelan'ny taolo de afaka mijery sy miditra ao ny rehetra na pino na tsy pino na olotsotra de samy mazoto ny hijery fa rehefa fomban-drazana no ajaina topoina lalaina de mitrangany hoe zay fady tsy mety aminay fa zay pino sinsisa azadiny fa tranombakoka ny vahoaka malagasy ny fomban-drazana ary azadiny fa tsy misy firenena ambony ty tany ty tsy misy fomban-drazana zany na ianao manana ny anao nefa sanatry ny vava manaova lalana ambo zany ianao tompony ray no mamingavinga sy manasoaso azy tsy manasoa azy nefany zavatra navelan'ny razanao azy anao ny ahita fahatsara-piainana amin'ity fiainana ty
anisany mandrafitra ny olombelona io olombelona atsika olombelona io ny vatana ny saina ary ny fanahy nefa amin'ny fiainandra olombelona mavesa-danja kokoa aminy zany hoe vatana zany natonga ny rendrarendra tany iny no ny filanofo zao volako fananako arenako zay rehetra mety anehoana fireareana voninahitra reo ny mahavery ny olombelona azadino fa tsy mivatana foana mampivoatra amin'ny maha olombelona azadino zay araka amin'ny fiteny soratra masina manao hoe tsy ampy rano mofo ihany no iveloman'ny olona fa tokony hiaraka amin'ny fivoaran'ny saina sy ny fanahy ary zany ny mahamaro ny moskito amin'ny fiainan'ny olombelona io moa nisy ahira hitako zay niarantsika ny eny teto ndray andro zay inona moa ny moskito mipody afara am'izay vitanao manakarenambe zay hoe manakarembe anao de lasa mahantra mpitondra anao de lasa hoentina mpanora anao de lasa toroina ary zany no amaren'ilay fomba fiteny manao hoe ny hery tsy maleo mifanahy zany hoe raha ny vatana foana no tompoina everina de tsy feno maha olona déséquilibré le olona ary tena mety mampidodoza izy reny be vatana avo ranjanana reny raha tsy ampy ny saina sy ny fanahy satria matoa ny ankizy afaka miandro omby noho izy manan-tsaina sy fanahy ary ny omby le be vatana fa matoa afaka andrasany ankizy de mety tsy ampy ny saina sy ny fanahiny ka raha mba manabokona vatana reny ianareo de azadiny koa mba manabokona ny saina sy fanahy amin'ity fiainana ty ninona ezaka ataonao iarinao tsy misy trano natao tsy ho rava tsy misy lamba natao tsy ho rovotra tsy misy loko natao tsy hiofo tsy misy volo natao tsy ho foty tsy misy nify natao tsy ho banga tsy misy tanora natao tsy ho antitra tsy misy ny tontany ela amin'ity fiainana ty tsy misy zany ary tsy misy maharitra mandrakazay amin'ity fiainana ty entaniko zany tsika rehetra manomboko zao mba andalana zany atao hoe fahamarinana sy zoa makasiny maha olombelona fa raha jiaby ty koa ny bako farany jiaby mbawa miala eto ay ke anao de nzao anao mila mahay zay mba raha mahasoa mahatsara ny marina ny zoa makasina ny olombelona zany tsara lalaina avako amin'ity fiainana ty fa tena tandindondoza isika malagasy tandindondoza ty firenetsika ty amin'ny karazam-paharatsiana ka mahatonga ny olona maro mitondra tena manao fanaony malemy satria sarotra ny mitondra tena manoloana ny disadisa-piarahamonina lonolon'ny ady tsaranga adila politika asandahalo vonin'olona tsy akijanona samy maka ho azy amin'ny fiainana fitiavana tena diso tafahoatra amin'ity kely tsolotra fandranitana ny filana indrindra amin'ny aranofo maro tsy ho voatanisa ny ratsy manepotra nyty fiainantsika ty manentana izay mba ny soa sy ny tsara araka n'ilay fomba fiteny manao hoe ny manao soa tsy mahafaty antoka avako ny manao ratsy enjeniny atao ny soa atao levenam-bola fa ny ratsy atao loza miantona tsisy mampisongadina ny ratsy amin'ny fiainana raha ny filazany taolo azy fa noho ny tsy fahalalany maro anisa ny tsy fahampiny fitazaitsaina momba ny fiainam-pirenena vokany dia lasa zezika mampitsiry sy mampahazo faka ny kolotsainany tsy maty manota ny maro mampanaiky ny tena amin'ny hoe atao ahoana mo hoe manakivy tena izy amin'io hoaiza mo hoe zao ny lahatra tonga hatraminy hoe atody tsy miady amam-bato hoe sao mamony biby tsy mahafaty ka foterany rambony misy menasy an'izany
efa rangaranga mihitsy tsy maty manoto fa hoe biby mamony biby tsy mahafaty fiterany rambony soritana an'izany rehetrarehetra zany mba hahatonga sainatsika ny hoe inona ny tokony ataotsika ny madinika zany de lasa fendrofendroany zavatra ohatran'izany raha ny lehibe ny mangarom-bilany de manandratsira fa raha ny madinika mangalam-pihinana maty feiny zay mahadinidinika ny tena ny mahafantatra ny hafa ko samia mandiny tena amin'ity fiainana ty fa zay fatra-pandinika ny hafa de tsy mahafantatra ny tenany zay le loha hevitra antsika mitondra tena fanaony malemy satria sarotra mitondra tena toy ny mahazatra moa de faranantsika amina tantara kely foy le izy satria miazakazaka be le fotoanantsika indray andro ony nisy vehivavy manan-kilema nitondra fiarakodia rehefa nijanona izy tamin'ireny tobi-piantsona amin'ny fiara reny de niezaka nanonjona an'le posety zay andehanany avy eo anaty fiara indray rehefa mivoaka izy tao anatin'io fiaran'io ka hipetraka am'le posety apetrany aty amin'ny toerany mpandeha aty zany de avadikany aty amin'ny toerany aty le posety mba andehanany de nisy olona niazakazaka anampy azy tonga de tezitra le vehivavy manan-kilema io de nandroaka an'ilay saika anampy azy gaga ny rehetra zay nahitan'io tranga io ka samy nieritreritra hay ny masony nahitan'le vehivavy le masony jery zany nahitan'le vehivavy malemy fa ny sainy tena matanjaka satria tsy nilainy olona mihitsy anampy azy amin'ny olana zay misy eo aminy fa noezany nivahany ho azy samy rery lay olana nisy teo aminy le tsy fahafahany mandeha misy zany olana mampahery misy olana mampalemy rehefa olana zany ezanao horesenao samy rery zany de mampahery anao fa rehefa olana andrasanao olona mamaha azy de mampalemy anao ny tranga misy am'izao dia rehefa mahita mpanan-karena de tonga de mipetraka amin'ny toeram-pangataka ny maro zay le olana mampalemy fa jerevo ty vehivavy malemy ty olana ny tena malemy tokoa izy handicapé afaka mitondra tomobile afaka mitondra amin'ny posety zay amin'ny toerana tiany ale zany hoe ny olanany izy ihany niezaka namahazy fa ny tranga misy am'izao rehefa mahita mpanan-karena ny olona ny akamaroan'ny olona de tonga de efa mipetraka amin'ny toeram-pangataka ny maro ino raha mandalo trangam-piarahamonina ty manidy vitre anatin'ny vitre fumé jiaby mpanan-karena jiaby am'izio safike faindreo fa rehefa reo mipetraka eo lasa mahantra jiaby olo mahitana anazy zay le olana mampalemy satria nahonanao mipetraka amin'ny toerany mahantra rehefa mahita amin'ny mpanan-karena amboaro bako amboaro mazay zay ratsy nety bako zalay ay hay manino volenao karaha zany anatin'ny faharatsiana fiainanao de lasa ratsy tokoa ane ary lay mpanan-karena efa vonona amin'ny vola madinika fanomezana io fa 500 000 francs 2500 5000 farany be amin'iny 10 000 la moneto fa izy ataony madio hay anao iny manko nahazo anao sofy anao tsy afaka sofy anao tsisy namenike anao to nampahantra vatanao ke anao fa mipetraka reto no mivola 2005 ndo azoko laolo sitran'izao tsy nanao nanina godo raha faloso jiaby lasa tantara ka zay le tantaran'le vehivavy malemy mitondra fiarakodia efa ao anatin'ny tobilany ao koa mipochety ka raha nahita
an'le malemy ny olona matanjaka saika hanampy azy tezitra izy satria tiany aseho no hoe na malemy arany ny tongotro fa ny saiko matanjaka be fa ny zavatra misy am'izao ndray de zao mifamadika na matanjaka raha ny vatako fa ny saiko malemy be ka nya eto azafady amin'le fimezana te hanampy atsika ny hoe maninona ianao mampahantra tena manomboko zao zany feny mitadiavanao ny amahanao ny olananao ho anao samy riry reseo ny olananao fa aza tavandrana olo-kafa de ho mpandresy ianao fa ny akamaroa maro de mamboly olana ho an'ny tenany mba hanampiana azy eny na ity firenetsika ty azy nahoana atsika no mampahantra amin'ny firenetsika mba hanampiny hafa azy io ne makany zany hoe io miseho amin'ny fiarahamonina ty ambany aty tonga trany ambony any tonga amin'ny fiteny manao hoe mitondra tena fanao ny malemy satria sarotra ny mitondra tena zay ny loha hevitra atsika de ozy zay hoe le mitondra tena fanao ny malemy fa ny malemy manana fahatanjahantsaina tsy ho mahantra mihitsy fa ny malemy fa ny matanjaka mipetraka amin'ny toeran'ny malemy de ho mahantra foana zay ny tantara kely entiko ampisainana atsika ny hoe aza mba mipetraka amin'ny toeran'ny mahantra zany loha hevitra atsika amin'ny hoe mitondra tena fanao ny malemy satria sarotra ny mitondra tena zay ny kisarisary teny nentinay nitondra an'le izy fa ny tena zava-dehibe de ny hoe vao ny olanao zay misy eo aminao vaonao samy rery fa mitondra anao amin'ny fahatsarana zay fa io anao matanjaka be io de mampalemy tena de lasa mahantra ny ianao araka n'ilay tantarany resantsika teo ka manomboko zao zany tsy fanao ny miandrandra famahana olana ny tenanao amin'ny olo-kafa fa mahatonga anao mahantra zany mitondra tena fanao ny malemy satria sarotra ny mitondra tena boribory ny amin'ny valo tapitra ny fotoana tsika indray manaja fotoana tsy fanao tsika zany miady fotoana amin'ny olona zany ka raha sanatry mivavana diny lela nisy natohinanao zay teniko teo zay de fa ialako tsiny sady fa fitiavana reny nentiko izarana an'izy ty tsy fahalalana akory fa fitiavana araka an'ilay fanalavana an'le fandaratsika zafady doria dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no izana ifampizarana ka raha moramora ny fandomana de tsy henony ao an-trano odio tapitra ny fotoana atsika amin'ny herinan'io toy izao indray